antony vorintsika teto moa zany a dia fampahafantarana an'le championnat national paralympique zay karakarainay manomboka amin'ny 14 hatramin'ny 17 zao. Dia misy discipline maromaro moa mitanterahana amin'izany a. Discipline eo amin'ny 4 eo izy: basket sur fauteuil, lasy-vavy, pentanque, lasy-vavy, doublette io, dia lao tennis sur fauteuil, dia tennis de table ary boccia. Misy ihany koa discipline anankiray zay ho tanterahana match d'exhibition moa filazanay azy ho an'ireo manana fahasembanana ara-tsaina, foot à 7 zao. Ny vokatra andrasana moa zany a dia voalohany indrindra ny ahatongavan'le olona be da be aloha mba hafantatra an'izany sport paralympique zany a. Faharoa manaraka an'izay a, ny vokatra tena andrasana amin'ireko mpanao fanatanjahantena reto a dia ny azahoany manatanteraka an'izany fanatanjahantena zany tsy eto toerana ihany a fa aty amin'ny ranomasimbe indiana zay misy atsika, zay amin'ny volana décembre ho avy zao a dia misy an'le lazainay hoe coupe de club champion du sport de l'océan Indien zay ho atao any Comore. Ka ny club champion rehetrarehetra zany a amin'ireo discipline rehetrarehetra reo a dia tokony handray anjara daholo. Mpanao fanatanjahantena eto amintsika voalohany indrindra aloha betsaka, tena mbola betsaka any anaty ravin-kazo rehetrarehetra any. Ny efa manao amin'izao tsika miteny zao a dia manana performance daholo, satria raha vao misy ny fivoahany national zay tanterahantsika eto a makany La Réunion na makany Afrika, dia anisan'ny sangany mitondra médaille maro ny atleta ato amin'ny paralympique zany. Manao eo amin'ny zay le resaka fitaovana zay ihany a, satria tsy afaka manao fanatanjahantena ny atsika na ny ankizy mpanao fanatanjahantenanay reto a raha tsy misy ny fitaovana. Ka le fitaovana zay ampiasaina amin'izao tsika miteny zao a dia isamizy ihany no manomboatra azy, fa le azahoana ny tena fauteuil de basket tena izy dia mbola ezaka amin'izao fotoana zao. Ka dia manao antsoavo eto, satria efa mba miteny eto ihany a mba ho any zay olona afaka andray an-tanana an'izany fauteuil marina fa lafo de lafo mihitsy a, le fauteuil de sport na athlétisme zany na basket, fa de la mahazo roa mahazo telo dia mba miangonangona eo iny a, dia mba misy azahoany zareo manatanteraka n'izany fanatanjahanteraka. Raha mitahy satria efa maromaro ihany ny ataoko hoe firenena zay fahita ny tena ny fomba filalaovana, fa raha mahazo an'le tena fauteuil tena izy ny atleta gasy a, dia na ataoko hoe za tsy teniteny foana koa fa nahita fa ny tena mahay a ny frantsay a, ny anglisy a, ny japonais a, reny rehetrarehetra reny ny fanahantsahana amin'ny atsika ihany a raha manana ny fauteuil tena izy tsika.